malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany eny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fahefana maniraka. Fahefana maniraka. Zany no misongadina mofinainantsika eto ato amin'ny Matio 7:20, ny 9:40 hatramin'ny 20. Fahefana maniraka. Mamarana tanteraka ny fitantaran'ny Matio ity mofinainantsika ity, famaranana zay miantefa amin'ilay iraka lehibe zay nampanaovin' Jesosy ny mpianatra alohany nialany teto amin'izao tontolo izao. Rehefa mijery tsara tsika ry havako, dia misy fototra roa lehibe no antony fanirahana sy fototry ny fanirahana izay nataon'i Jesosy Kristy. Ny fototra voalohany dia ny hoe ny iraka rehetra dia tsy maintsy mifototra amin'ny Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Rehefa niseho tamin'ny mpianatra Jesosy, rehefa velona tao aorianany nitsanganany tamin'ny maty, dia nilaza fa mandehana amin'ny Galilia, any no ionanareo amiko, any no ahitanareo azy. Dia indro ambarany 9:40 fa tanteraka ilay fiaonana tamin'i Jesosy tany Galilia. Galilia izay midika ho toerana fisehoan'ilay nitsangana tamin'ny maty. Galilia izay midika ilay fandresena ny fahafatesana. Tsy naniraka ny mpianatra andeha hitory ny filazany tsara maneran-tany ny tompo raha tsy nandalo tao Galilia aloha izy ireo. Andeha ao Galilia hiverina hahatsiaro ilay fitsanganan'ny tompo. Tsy maintsy porofona amin'izy ireo fa velona marina tokoa ny tompo, ka ny mpianatra miaona amin'i Jesosy velona no afaka mandeha ho iraka hitory izany filazany tsara izany. Ny mpianatra izay anaiky hiaraka ho faty amin'ny tompo ka hiara-belona amin'ny indray, efa nandao ny momba ny lasa sy ny fahiny, ny taloha rehetra, ka manaiky ho olona vaovao indray no irahan'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy nandalo tany Galilia aloha, izay vao afaka andeha hitory ny filazany tsara, anao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Fa ny fototra anankiray faharoa lehibe izay hitantsika eto dia ny fototry ilay fahefana efa nomena an' Jesosy. Ho filaza no manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra. Arak'izany io fahefana izay nomena an' Jesosy io, azy ny fahefana, dia io no ampindraminy sy zarainy ho an'izay handeha ho iraka. Ny iraka Jesosy rehetra zany dia iraka misalotra ny fahefan'i Kristy, mitondra ny fahefan'i Kristy. Ka eto manokana dia nitenenina manao hoe mandehana atovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, dia ny iraka Jesosy zany dia misalotra ny fahefan'i Jesosy any amin'ny firenena rehetra. Tsy fahefan'ny teny na fahefan'olo tokana
na safidy manokana ho an'ny mpitory arak'izany ny fanaovam-pianatra fa iraka izay ombana sy tafian'ilay naniraka azy dia i Jesosy Kristy ilay tompo ny fahefana. Ravako malala ho ny tompo, mazava arak'izany fa tsy mandeha ho azy ny iraka maha-pianatra na ny iraka fanaovam-pianatra, fa tsy maintsy mifamatotra mandrakariva amin'ny fahaterahana indray. Amin'ilay olona vaovao no irahan'ny tompo andeha hanao pianatra ny firenena rehetra. Ary amin'izany dia tsy miankina amin'ny heriny tenany sy ny maha-izy azy manokana izy, fa tsy maintsy ny herin'Andriamanitra no momba azy. Io herin'Andriamanitra io izay midika fa Andriamanitra mihitsy no manam-pahefana aminy. Ny fahefan'Andriamanitra feno no maniraka ny mpanompony. Tsy manira tena ny mpitory filazany tsara, tsy mibaiko tena ny mpitory filazany tsara, fa mandray ny baiko sy ny fahefana izay naniraka azy. Ka na iza na iza, na aiza na aiza, na oviana na oviana, misy mitory ny filazany tsara, dia ho tsaroantsika mandrakariva fa tsy mitory ny herin'ny tena, tsy mitory amin'ny herin'ny tenany izy ireny, fa amin'ny herin'ilay naniraka azy. Ny fahefan'ilay naniraka azy no manome antoka anazy amin'ny asa izay ataony, ka miteny hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra raitsi-toa, misaotra sy mideranao, mankalazanao amin'ny fonay rehetra izahay, amin'ny fananay rehetra, amin'ny sainay rehetra noho ny fahasoavanao lehibe, ilay tsy talana, ilay efa nanao anay ho vaovao, anananjara amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Dia misaotra anao nizara ny fahefanao taminay, napindrana ny fahefanao taminay, na me anay ny fahefanao anaovanay ny asanao. Entinay ambavaka tompo ny fandriampahalemana maneran-tany, entinay ambavaka ny fandriampahalemana eo amin'ny fiarahamonina misy anay, entinay ambavaka ny fandriampahalemana eo amin'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy, izay mandry tsy lavoloha, mandry andriranantsy noho ny amin'ny sotasota sy ny hevidratsy ataon'ilay ratsy eny amin'ny fiarahamonina samihafa eny. Ianao Jesosy, ampandry fahalemana amin'ny taninay, hiantoka fandriampahalemana feno, satria izany mahandrina ny fiadanana anao. Dia matoky manana anao zahay, ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.